Manana olana eo amin'ny sehatry ny fizahantany Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny fotodrafitrasana fandraisana ireo mpizahatany maro izay kasaina ho avy eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity sika. Hoy ny minisitra tompon'andraikitra manana tanjona goavana nefa ny ministera amin'ity taona ity ary dia tsy mitsahatra mikaroka zava-baovao entina hanatsarana izay tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara zay. Miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoam-pialatsasatra isika amin'izao. Amin'ity taona ity, ezaka totosaina eo anivon'ny ministera ny fizahantany anokatra toerana azo tsidihana vaovao ho an'ny mpizahantany na ny vahiny na ny avy eto toerana araka ny nambaran'ny ministra ny fizahantany. Tsika tokoa zany zao dia tafiditra ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra ary tafiditra ao anatin'ilay vanim-potoana ironan'ny mpizahatany manatateraka an'izay fizahantany sy fivahinianana amin'ny toerana tsy mahazatra izay ka ny ministera dia efa miezaka mifampiresaka amin'ireo mpiara-mombona antoka samihafa mba hirosoana bebe kokoa amin'izay lafi ny fanatsarana ny fizahantany zay. Ny tanjona aloha zany voalohany indrindra dia hoe sotomina zareo ho tonga maro. Faharoa dia tsy hajanona fotsiny amin'ny hoe vahiny ihany fa ampafantarina ihany koa zany io tsena fizahantany io ho an'ny mpiray tanindrazana mba andray anjara ao anatin'izay fizahantany zay ilay mpiray tanindrazana. Dia ny ministera koa amin'izao fotoana zao dia miezaka manokatra circuit touristique vaovao zay tsy nieritreretintsika mihitsy nefa dia maro ny zavatra mahaliana, maro ny zavatra mahafinaritra zay ho ampafantarina tsy ho ela. Zany hoe ao anatin'ny 2 volana raha ela indrindra volana aogositra sy ny volana septambra dia hita circuit vaovao vitsivitsy mpiray tanindrazana hoe isy zava-baovao zavatra mahaliana, zavatra mahafinaritra zay tsy nahazatra hatramin'izay ho aseho sy ho taterina amin'ny rehetra na ny mpiray tanindrazana na ny avy any ivelany mba ahafahany rehetra zay liana hisitraka an'izany tolotra vaovao zany. Manomboka fantatry ny any ivelany Madagasikara saingy mbola mipetraka olana tranony tsy fampin'ny fotodrafitrasa ahafahana mandray mpizahatany. Manoloana ireo misy ny politika izay nofaritany teo anivon'ny ministera. Ny fijerina ministera amin'izao fotoana izao raha ny lafiny ny promotion dia any amin'ilay fanatsarana ny pitsopitsony fa raha fampafantarana Madagasikara nefa fantatry nyzao tontolo zao Madagasikara ary zay ny fahitako azy ohatrany hoe tsy dia mampitombona loatra le politika napetraka hatramin'izay satria ny ampahany betsaka ny vola sy ny fitaovana entina miasa ao anatin'le ministera dia lasa miompana be any amin'le resaka hoe promotion. Nefa ny tena marina ity firenentsika ity efa fantatry zao tontolo zao rehefa mikarobaovao le olona mijery zavatra any anatina tambajotra rehetra any dia mahafantatra momba amin'ny Madagasikara fa tokony hirona bebe kokoa any amina fotodrafitrasa amin'izay itsika sy ny zavatra andraisana an'ireo vahiny ireo hita maso tsy azo tsapahitanana. Andray mpizahantany vahiny mihoatra ny 5 alina sy 3 hetsy no anisan'ny tanjon'ny ministera ny fizahantany amin'ity taona 2024 ity. Ankoatra izay ezaka totosaina ihany koa ny anatsarana ny fizahantany ho an'ny teratany malagasy.